Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefy izy mba azy. Samuel mpanjaka voalohany rehefa pidina afo Eli mpaminany rehefa ninona hoe azavady mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andidiny faraika amby roapolo zao nivaky ny teny inoy tsara ary dia nakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no irorosaina ianareo raha Jehova no Andriamanitra manara azy fa raha Bala kosa no Andriamanitra dia manara azy fa ny olona tsy namaly teny azy akory fa hoy Eli dia hoy Eli tamin'ny olona izao dia izao irery any sisa ny mpaminan'ny Jehova fa mpaminan'ny Bala kosa dia 500 lahy ka aoka ireo anome vatotromba lahy 2 atsika areo koa izy no hifidy ny ray ho azy dia andrasa azy ka metraka azy eo ambonin'ny kitay azo nefa tsy asiana afo ao nefa manina hoe ary izao kosa amboatra ny anankiray ka metraka azy eo ambonin'ny kitay azo nefa tsy asiana afo koa ao ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo ary izao kosa iantso ny anaran'i Jehova koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra ary ny olona rehetra tsy ny olona rehetra namaly hoe marina zany teny zany. Halleluja. Idina ny zavatra nitranga teto efa nororosaina ny olona tsy fantatry ny olona tsony hoe mahavonjy ve zao Jehova zao sa tsy mahavonjy, mahavonjy ve Andriamanitra sa tsy mahavonjy, tsy fantatry ny olona tsony zany. Zao ny tenin'ny Eli mpaminany ndao anao dia fitsika ozy izy samy manamboatra alitary tsika dia samy asiana omby eo amboniny vatotromba lahy dia angataka afo avadiny an-danitra angataka inona hoe tsy asiana afo ozy izy ny anareo ny anahy koa tsy asiana afo fa zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo aoka izy no Andriamanitra. Halleluja. dia samy nanao reo nanao mpaminan'ny Bala namboariny kitay nalefany teo ny omby lahy nivavaka ireo maraina mandra-parivon'ny andro andatsaka afo nilatsaka ny afo sa tsy nilatsaka nilatsaka ny afo sa tsy nilatsaka tsy nilatsaka. Halleluja. Zao ny voalazan'ny Baiboly eo amin'ny andininy 70 eno tsara ary hoy Eli tamin'ny olona rehetra manatona dia nanatona azy ny olona rehetra ary Eli namboatra ny altaran'i Jehova zay efa ravana. Nina hony Eli avy reno kely hoe andininy faraika amby 30 dia naka vato 210 araka ny isan'ny firenen'ny zanaky Jakoba izay ny avin'ny ilay tenin'i Jehova hoe Israely ny anaranao. Ary izany vato zany dia natao ny altara ho an'ny anaran'i Jehova ary nanao ady kely manodidina nanao inona hoe manodidina ny altara koa izy izay mifafivoany zavatra indroany famarana. Andininy 7 ary nandahatra ny kitay azo izy dia nandrasa ny vatotromba lahy ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay azo. Andininy 7 dia nanao hoe feno rano sy ny efatra ahoana hoe ka idino amin'ny fanatitra hodorana
sy amin'ny kitay azo dia hoy koa izy ataoviny ray zany dia nataony ray, ary koa izy ataoviny ray koa zany ary dia nataony ray. Ary ny rano nikorotsaka nanodidiny ny altara ka nofianony rano koa ny ady kely. Halleloja. Jerena ny voalazan'ny Baiboly fa rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Eli mba handatsaka afo mba nina hoe dia tsy hoe akory hoe tonga dia alaovy ny kitay dia ataovy eo, dia alaovy koa ny zanak'ondry zanak'omby dia vonoa dia ataovy eo, dia andao alatsaka ny afo. Non, nisy préparation, nisy préparation, nisy fanomanana eo amin'ny andininy averiko andininy faraika amin'ny telopolo, andininy fahatelopolo. Ary hoy Eli tamin'ny olona rehetra manatona dia nanatona azy ny olona rehetra. Ary Eli nanamboatra ny altaran'i Jehovah izay efa rava. Nanina hoe Eli? Tsy hoe tonga dia nalaina ny kitay dia nidorana, tsy zay, fa natao inona ho ilay altara? Efa rava ilay altara. Nisy préparation, nisy, satria iandry afo, iandry ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy zavatra kitoto, tsy zavatra mandehandeha ho azy. Tsy mandeha arak'izay saim-patatro, tsy hoe zao ny fantatro fa mety atokotoko fahatany. Fa hoy Eli, atsangana aloha ny altara izay efa rava, amboarina. Vita zay, dia hozy andininy faraika amin'ny telopolo, dia naka vato 12. Vato firy hoe? Tsy 12, tsy 13, tsy 12, tsy anaky 5, fa anaky 4. Fa maninona ny 12? Satria ireo ny taranak'Israely, 12 lany taranak'Israely. Dia natao arak'izany mihitsy 12 ny vato amin'ny anarany tany. Tsisy zavatra kitoto, teneniny eo anilanao, tsisy zavatra kitoto hoe. Tsisy zavatra kitoto. Jereo ange fanomponao an'Andriamanitra. Ianao tonga eto ve mba efa tena niomana. Misy zavatra mba tena miperapetraka, mba efa tena niomana hoe anatrika an'Andriamanitra, hidina eto ny afon'Andriamanitra, hidina eto ny afon'Andriamanitra. Ahoana ny fanomanana? Fa be da be amintsika no manao kitoato anatrika an'Andriamanitra sabata. Dia be da be ny kitoato, be da be ny zavatra mandehandeha ho azy. Ao aorianan'io Eli mpaminany dia zay hozy izy amin'ny 12. Ary izany vato izany dia nataony altara ho an'ny anaran'i Jehovah. Ary nanao ady kely manodidina ny altara koa izy. Nanao inona izy? Jerevy, tsy hoe tonga dia nalefa, fa mbola nisy zavatra nanao ady kely zany, zany hoe mbola nakangady, dia nisy zavatra namboarina, napetrapetraka tsara fa anatrika an'Andriamanitra. Zany mahatonga na miteneny ry teknisianina, na tia karobato, na tia bypass, na nareo mpanao décoration, tsy tokony hoe ieto asabotsy maraina, tsy hoe ieto vao amafatrano, vao anao an'izao, vao andamandry. Mila mipetrapetraka. Efa ao ve ny Facebook manahoana? Efa tena mandeha ara-dalàna ve? Na ny gropy efa fantatsika ny jirama, tapatapaka ny jirama. Misy fanomanana hiatrika an'Andriamanitra. Inona daholo ny zavatra mety hitsanga, inona daholo ny accident mety hitsanga, inona daholo ny tokony atao? Fanomanana. Fa anatrika an'izy, anatrika an'izy. Teneniny eo anilanao, mbola ao ve ianao hoe? Alleluia. Any ho an'ny erreur, any ny adosotsika tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa tsy niomana, tsy niomana, tsy niomana. Zany inge na dia jerentsika raha tao amin'ny Exodus teo, iverenako kely Exodus 7:20 teo. Exodus 7:20 eo amin'ny fandininy 14. Dia nidina avy teo amin'ny tendrombohitra Mosesy ka nakeny amin'ny olona,
dia nanamasina ny olona izy nanina hoe ka samy nanasany fitafian'ny olona ary hoy izy tamin'ny olona miomana ianareo amin'ny andro fahatelo ahoana hony aza manakaiky vehivavy akory manina hoe avereno kely hoe za misaotra n'Andriamanitra fa ny fitoam-bavakantsika eto matetika aloha zany amin'ny akapobeany dia mba atony lehilahy atony vehivavy ataovy aleloia tsotra le antony efa nahita tompoko fiangonana maro mandeha nitoroteny sy fitoam-bavaka lehilahy sy vehivavy eo ankizy lahy sy ankizy vavy eo mifampikôty ao anaty toroteny fampanina hoe fampikôty ary raha miresaka koa ny baiboly hoe aza mikasy behivavy akory aza manina hoe tena fanomanana ho amin'ny fanamasina tena hiatrika sabaty zany aleloia hiatrika sabaty ianao tonga ny rapito sabata za Jesosy anamasina ny tenako anatrika anao amin'ny fahamasinana ataovy aleloia mafy zany raha lasana vavy aza mikasy behivavy akory Andriamanitra raha lasana vavy tena hoe rehefa anatrika azy ianao zany dia tsy mandeha amin'ny zavatra kitoto zany teneny neoniranao tsy amin'ny zavatra kitoto zany antanio any neoniranao mety aminao valo zany toroteny zany ohatry monjomonjo ianao hoe ohatry mibedabe monjomonjo tahazako ohatran'ny tsy mety aminy izy mety aminy zany toroteny zany tovy aleloia mafy zany asandrato ny tananao akavanana avereny zao Jesosy io manao amin'ny fanatianao ato tsy anao kitoto zany tsy anao kitoto zany rehefa manatrika anao io manao amin'ny fahamasinana ataovy amanina mafy raha latsana vavy fa any ny erreur manantena ndray zavatra ngezabe amin'Andriamanitra ianao nefa fomba atongavanao hoe tora fomba kitoto fomba atongavanao hoe tora fomba kitoto zany ny anindriky foana ekeko fa misy amintsika mody lavitra misy amintsika mody lavitra tsy maheno ka misy amintsika mody lavitra alleluia ary rehefa misy amintsika mody lavitra dia zao ndray anenjika bus fa za nge mampahery anareo mody lavitra reny tsy aleo ve manao sakrifisy indray mandeha manao sakrifisy hitan'Andriamanitra hoe tsy nahita bus ianao amin'ny valo alina ianao vao tonga any an-trano amin'ny firy hoe amin'ny valo sasany vokatry ny fandehanana ditongotra vokatry ny tsy fahitana bus amin'ny valo alina amin'ny valo sasany miaraka amin'ny fiderana sy ny fifaliana alleluia tsy aleo ve miaritra mame voninahitra an'Andriamanitra satria io Andriamanitra io ngera latsena vavy afaka mame fiarakodianao amin'ny fomba tsy ho takatry ny sainana io lera lany joroko vavolombelona taminareo teo any bisikileta ny anarana io nananana zao ao izy mbo efa manana 4 maromaro alleluia tsotra le antony ianao ngera tsy mba voninanao sakrifisy vao taratara kely dia taratara kely ato vita ny toroteny andeha hody vita ny vavaka andeha hody sao dia tsy ahita bus eo ianao nge tsy mba manao sakrifisy marina fa marary ny mody amin'ny valo alina fa hoy ateto tamin'ny herinandro ny toroteny tsy maintsy mandoa ny priany ianao tsy maintsy mandoa ny vidiny ianao fa tsisy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra zany tsisy lalana moramora tongavana amin'ny voninahitra zany marina fa mitaiza kely ianao fa iareto aloha areto vitan'Andriamanitra na mafy azany lalana manompo anao na sarotra azany lalana mbola naraka anao ihany a Jesosy mbola naraka anao ihany tsy ataoko totoy zany ny fanomponanao fa za mampahery anao ry havana tsy ho ely anao dia hita ny voninahitr'Andriamanitra ny arena ny firenena afindrany aminao any
ny arena ny firenena. Antaniny eo nilanao savesy tsy mba mino an'izany hoe. Fantary manko fa misy aminareo mihitsy tena tsy ino an'izany azo tomobile zany. Izy ny tena mba mino fa tena azo an'izany izy ndray. Izy ny tena mba mino fa azo an'izany izy. Ho tonga aminao zay mino anao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ianao raha vao tsy mino tsy tonga aminao zany am. Raha vao tsy manana faniriana hoy ny toroteniko teto tamin'ny lakamisa tamin'ny larobia. Tonga avy aminao arak'izay inao izy voalaza Baiboly. Zay irinao. Tsy maintsy manana faniriana ianao. Tsy maintsy manana faniriana ianao. Ary ny faniriana riavana tsy tanteraka raha tsy ao anaty sakrifisy. Mila manao sakrifisy ianao. Amin'ny enina maraina hatramin'izay Jesosy amin'ny fito sasany miala aty an-trano amin'ny valo maraina dia tara foana ao am-piangonana hanao sakrifisy tsy ataoko tototsony amin'ny enina maraina iangy aty an-trano fa za milaza aminao eny ampandrayanany any mbola tsy tonga eto ianao dia efa mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika. Asa ianao raha marimarika an'izany fa ho an'ireny olona mangeta eto ireny tsy eto izy vao mirehatra fa eny an-dalana eny izy dia efa misy zavatra mirehatra ao anaty. Alleluia. Rehefa mijery ny tantarany Eli-paminany ianao namboariny tsara ny homana tsara izy zay vao nivavaka latsaka ny afon'i Jehovah sa tsy nilatsaka ny homana tao ambadiky ny fanomanana no nilatsaka ny afo. Teneniny eo anilanao tao ambadiky ny fanomanana ny latsaka ny afo. Ahoana hoe azafady? Azafady amintsika zatrako totoa ary avatra. Tsy misy afo milatsaky zany ao ambadiky ny kitoto. Ao ambadiky ny zavatra tandrametaka. Ao ambadiky ny fivavahana tandrametaka. Ao ambadiky ny fivavahana kilalao. Te hivavaka dia mivavaka, tsy te hivavaka mijanona. Tsisy afo milatsaky zany ao ambadiky zany. Ao ambadiky ny fivavahana kitoto. Fivavahana tsisy fepetry. Fivavahana mandehandeha ho azy. Tsisy afo milatsaky zany fa malahelo milaza aminao. Fa ny afo dia milatsaka ao ambadiky ny fivavahana misy fepetry. Ataovy alleluia zany. Antaniny eo nilanao mety aminao ve zany hoe? Alleluia. Eno keto ny fanatrehan'Andriamanitra. Isy zavatra ho ataon'Andriamanitra ianao hiala eto androany. Za mino zany ry havana. Misy olona fantatra fa vonina iovy eto amin'izao fotoana izao. Ary miepinepina mihitsy ao fony ao manao hoe iova Jesosy, iova Jesosy. Hitan'Andriamanitra io fony ao miepinepina io. Alleluia. Fa ny andro raha eo kianjan'Andriamanitra dia tahaka ninona? Tahaka ny andro arivo. Alleluia. Andro ray eny tena tediavin'Andriamanitra aminao e. Dia ny sabata na ny sabotsy. Amen. Amaranako azy ny tantarany Solomon. Ndaovaka itsika vetivety atao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7. Mpanjaka voalohany toko 7. Azavady. Tantara faharoa azavady. Tantara faharoa toko 7. Amaranako azy. Alleluia. Alleluia. Tantara faharoa toko 7 eo amin'ny andininy voalohany. Vakiko amin'ny anaran'ny tompon-teny hoe tsara. Ary rehefa vita izany vavaka Solomona izany dia nisy afo latsaka avy any an-danitra. Nisy inona hony? Ka nandevona ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa latsa-drà fa feno voninahitsy Jehovah ny trano. Ary ny mpisorona tsy nazo niditra tao amin'ny tranon'i Jehovah satria feno voninahitsy Jehovah ny trano. Ary no nitany zanak'Israely rehetra ny nilatsahany afo sy ny voninahitsy Jehovah teo ambonin'ny trano dia nikohaka tamin'ny lapi-vato izy ka nivavaka sy nideran'i Jehovah fa tsara izy fa mandrak'izay ny famindrapony. Ary ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra dia namono zavatra tao fanatitra teo anatrehan'i Jehovah
Ary Solomona mpanjaka namono zavatra tao fanatitra dia omby 2,000 amby 2 alina. Firy hoe? Omby firy hoe? Sy ondry amanosy 2 alina amby 2 hetsy sy omby firy hoe? Ondry amanosy firy hoe? Toy izany no nitokanan'ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra ny tranon'Andriamanitra. Ary ny mpisorona samy nitsangana anao ny anjara raharaha sy ny sisa sy ny sisa. Halleluja. Eo amin'ny andininy faraika amby folo. Andininy 12. Ary Jehova niseho tamin'ny Solomona noho ny alina. Ka nanao taminy hoe efa reko ny vavaka ao ary efa nofidiko ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra. Alleluja. Koa ino raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka na saky mandany ny tany ny valala na naterako arety mandringana ny oloko raha ny oloko izay natsona ho amin'ny anarako no avy anety tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia iay no azy any an-danitra aho ka amela ny elony ary asitrana ny taniny ary izao dia hiratra ny masoko ary ny sofiko iay ny fivavaka iay ny vavaka izay atao amin'ity fitoerana ity. Ho tanteraka eto ane izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tanteraka eto ane izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nofidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary masoko sy ny foko dia ho ao mandrakariva. Asifiteka mafy dia mafy dia mafy dia mafy dia mafy dia mafy. Eno izao eo amin'ny toerana anankiray izay misy fiderana, eo amin'ny toerana anankiray misy fanajanan'Andriamanitra dia eo mandrakariva no mason'Andriamanitra. Zany angeny mahatonga ny hoe eno tsara. Raha marary ny olona any an-tranony any dia marary izy any an-tranony any. Fa raha vao entiny eto izy dia mahatsiaro fanasitranana sy fahagagana eny eo. Asa nanahoana zay nisy vehivavy zay tao. Tsy haiko izy natao amin'ny trano vaovao na ato. Vehivavy voateraka roa tokom-bolana zay dia nalemy vehivavy io. Nalemy. Dia tamin'ny lakamisy moa izy hitako teo. Dia netony zareo tamin'ny sarety. Sahirana mory zareo dia sarety no mitondra azy. Dia miriratra ny vehivavy io ny tongony io mivokona. Io lohaliny io mivokona fa tena manaitaina dia mivokona io lohaliny io. Dia nentina teo dia manaitaina dia tsy afaka mitsotra ny tongony. Tsy afaka mipetraka izy. Dia efa nitetina dady, nitetezina dady arabe, tetezina dokotera tsy sitrana. Netiny teo tamin'ny lakamisy. Dia nanomboka nivavaka ho azy teo ato. Io tongony io tsy afaka mitsotra. Nivavaka ho azy nanomboka afaka nitsilana izy. Dia afaka nitsotra ny tongony. Dia oza mantsy azy, ahetseho ny tongotrao, dia nanomboka nahetsiny amin'izay ny tongony. Za pastera marary tsy azo kasihany ny tongony io, tsy azo kasihany. Marary. Tsy afaka mipetraka. Baikoko fotsiny izy. Afaka mipetraka ianao fa raisiko ny tananao, averinao fa mipetraka. Nraisiko ny tanana, teo eneo izy tonga dia mipetraka. Ataovy alleluia. Alleluia. Tsy haiko izy nany amin'ny trano voany fa niteniko izy ho avy aty aloha androany. Tsy haiko nao amin'ny trano voana etona izy any plasy misy azy mpatongava ho fa tsy haiko izy naona tsy aloha fa za moko za koa mako voatongava any abaypasy teo. Halleluia. Fa maninona moa ry havatra eno tsara. Maninona moa ny hoe rehefa tonga eto ny olona dia manomboka sitrana ny aretina. Izy natsapa hoe no tonga teto izy dia afaka ny aretina. Izy nitômy mataty. Ataovy alleluia. Tsotra le antony. Andriamanitra tsy mijery ny fonao fotsiny fa mijery toerana. Averiko. Andriamanitra tsy mijery ny fonao fotsiny fa mijery ina hoe ahoana ny fanajan'ireo olon'ireo Zany ingeny mahatonga anahy tato ato sarotiny diovy tsara ny trano. Aza sina fakofako. Otao idina ny trano azafady. Mipilipilitra diovy. Tany andafo hitako ane zany. Asa nefa ny tantaraiko teto izy ty fa
averenika na efa nytantarako ary tsy haiko andavanandro ny tantarany ty nisy fiangonana tsy diako tany Frantsa nanasany reo any zany kosa aloha le tranoko le fiangonana kosa aloha tsara le izy ary volany lan'le olona nanao azy ny fijeriko azy anjatonjato miliara ny nanangana azy ny fijeriko azy io pilipitra io a le carreau faratapony tsara reny carreau manahoana hoe sady am'le lafo indrindra io no nanaovany an'le pilipitra le pilipitra io le olona miakatra olona manao talon daholo sady vitsivitsy sady mpitendry gitara no mpihira choriste tsisy vovoka anakely ary le pastera miakatra pastera mihaja be daholo fa nahavarianao dia zao vao vita le toroteny akay satria séminaire natreko tao vao vita ny torotenin'le pastera ray voalohany dia miala any misy 10 lahy eo amin'le pilipitra fotsiny 10 lahy na eninda manala kiraro dia mikosika an'io le efa mangirana zany le mipasoka any efa malama tena kosehana dia dio nefa tsisy fako nankely ary tsisy vovoka dia oza fa inona ny antony anakosehana ny sa tsisy olona mandoto dia vao miala ndray mipastera ray manaraka dia avy ndray dia mikosika io pilipitra io mangilatra tsisy antono zany toy zao tena alleloia dia rehefa tena nojereko le izy dia tsy nataony zareo an'ny olona fa nataony an'izy nataony ho an'izy tsy hoe maloto le izy dia hitan'ny olona hoe maloto tsy nataony ho an'ny olona fa fatany fanatrehan'Andriamanitra amin'le toerana fatany fanatrehan'Andriamanitra amin'le toerana dia noho ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra na tsisy maloto ary dia dioviny dia ozy any an-tsaiko eny Jesosy eo gasigasy foana ny gasigasy foana dia ahoana zay alleloia menamenatra ihany a alleloia so nisy teneniny eo nilany ndao amboarina ny zavatra rehetrarehetra alleloia tsisy fakofako zany eo a zany trano zany tompoko mihaja tsy ohatra ny antsika zao moa sezany fa ny azy tonga dia seza individuel tsiraray reny dia tenina hoe eny tsy hitatsony zay azo tenenina fa dia hoe tsara e alleloia tsara le izy ka any an-davika io moa reo olona any Frantsa fa zao ny atao tsaiko raha vao tonga any Madagasikara tombo ezahako ny anatsarana ny tranonao ataovy orakoraka mafy raha latsana mafy tsotra le antony zao ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny tantara faharotoko fa fito eo amin'ny 5:15 ary izao dia hiratra ny masoko ary ny sofiko iain'ny vavaka zay atao amin'ity fitoeran'ity zay atao aiza hony avy reny mafy ho azafady avy reny tianiko tsara ny fiaonareo atao aiza hoe amin'ity fitoeran'ity ny sofiko ny masoko dia iain'ny vavaka zay atao amin'ity fitoeran'ity fa efa nofidiko sy no amasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary masoko sy ny foko ho ao amin'ny mandraka hariva ataovy alleloia ny masoko sy ninona ho Jehovah dia ho aiza ho ao amin'ny mandraka hariva na ity trano ity ary ny fahatongavanao tokony hanajan'Andriamanitra ianao ato aza toko totoa zany raha lasarinao bavy zany tsy mamety tsony ry havana le hoe enohy tsara raha matory ny zanakao a mety isy fotoana ngamba anaovantsika an'izay keo ny zazakely asitsika plasy manokana oriana kely eo dia sady asiana toerana tena hoe anajana n'Andriamanitra mihitsy alleloia dia manaraka fotoana ihany ny zazakely dia rehefa mirava ny fotoana samy maka ny zanany eo daholo mety sa tsy mety zay fa tsy mety le hoe hitanareo mijery an'le manadaboka zazakely eto a masina lamba eo dia eo ny zazakely matory dia eo le zazakely mitsipatsipaka sady milalaony dia fanajana n'Andriamanitra sa tsy fanajana azy ny sasany zany raha vao tsisy mipetraka eo anoloany ny tongony miakatra sady mivalapatra ohatran'ireny anatika an'Andriamanitra isika jereo vao ange zany dia ahoana moa zany ny anatrehan'Andriamanitra amin'ny olona mivalapatra
sasany matory zany ny mahatonga ny hoe misy zavatra homanina na ato am-piangonana homanina antanino eo nilenao mazava tsara miseve zany hoe izy mety aby n'izany toroteny zany izy mety aby ny tsara zany toroteny zany ndao iovitsika iova ny saina iova ny fo iomana ny fo iomana ny fanahy zavatra homanina Andriamanitra dia zao miomana ny fo miomana ny saina miomana ny fanahy miomana ny vatanao halleloja normal raha nanatitra fanatitra ry Solomona tsy tamin'ny andro ny Eli mpaminany any Solomona tsy nangataka afo fa Eli nangataka afo fa no le zavatra mipetrapetraka fandaminana eritsereto ny fanatitra nataon'ny Solomona firy le omby 2,000 amby 2 alina teneniny eo anilana hoe 2,000 sy 2 alina ny omby na vonoina hoe ny ondry amanosy 2 alina sy ray hetsy kitotovy zany aminao tena nanao sakrifisy ngere olo reo zany ny mahatonga na mampahery foana itsojano anareo tsy manamboly reo androany fa manomboka androany nareo andray am'ireny 2 alina be be andray pakepakepake amin'ny anarany Jesosy raha mino ianao ho tanteran'Andriamanitra aminao sa eno zao atram'izay io nanana excuse ianao hoe niany pastera zao fidiram-bolako hoe 700 isan'andro ny mba azoko ka raha be indrindra nge 5,000 ny karamako hoe ho an'izay tena vonona nompo an'Andriamanitra amin'ny fanajana tononoko ho avy reny million reny any am-postinao any amin'ny anarany Jesosy ho avy million any am-postinao any ho avy million any am-postinao any iza ny vonona naja an'Andriamanitra amin'ny fanatitra avy ere zao Jesosy maniry anajanao amin'ny fanatitra amin'ny fanatitra amin'ny fanatitra amin'ny fafolo-karena maniry anajanao maniry anajanao maniry anajanao leo fanatitra 5,000 leo fanatitra 500 leo fanatitra 5,000 francs leo fanatitra 2,000 Jesosy Jesosy temba amy amina million tiany me amanetsiny tahaka nataony Solomona tiany me amanetsiny maniry ho tahinao ty tanako ty maniry mba ho tahinao ty tanako ty amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen hitan'Andriamanitra ny ao am-ponao Solomona tsy nangataka afo fa nakasitrahana loatra naninona hoe nakasitrahan'Andriamanitra loatra ny fanatitra naterina tsy omby anankizato tsy omby 1,000 2,000 sy 2 alina niaraka amin'ny ondry amanosy 2 alina ozy Andriamanitra hienjana loatra ty sakrifisy ataonareo ty goavana loatra noho izany tsy mila briquet androany ampirehatra an'ireo tsy mila kitay ampirehatra an'ireo afovany an-danitra no alatsako andevina an'ireo nahita sitraka loatra tsofoko rano ty fiangonana vaony oloko ty amin'izao 20 taona ny vaony oloko maneran-tany zao ho tanteraka eto nere fahasoavana hidina ne ny afovany an-danitra ilatsaka ny afovany an-danitra ilatsaka ny afovany an-danitra halleloja itsodrano amin'ireo zay mangetaheta ireo ilozanao ane ny ray alina sy ny 2 alina maro aminareo reo ny resaka sy ikasika million ikasika milliard ikasika centaine de million ikasika milliard ny mantra indrindra eto avitanao fanatitra amina million amin'ny anaran'i Jesosy avitanao fanatitra amina million avitanao fanatitra amina million halleluja
misy madama zay tany bypass teo. Io anabavy io dia anabavy tian Jesosy. Hitako tsara ny fahantrana. Mpanao briky ny asany. Ary tsy mba le mpanao briky le mba tena manan-katao reny. Fa misy fotoana ny zanany tsy mihinan-kanina. Misy fotoana ny zanany tsy mihinan-kanina. Nisy fotoana izy nijoro vavolombelona fa olona no niatra ny zanany. Niatra ny zanany. Nanampy ny zanany. Sahirana io anabavy io tamin'izany. Fa io anabavy io dia hitako tena mafana fo. Mafana fo. Halleluja. Ary tena hitako manaja an'Andriamanitra. Tatao anatin'ny taona vitsivitsy zay sa roa taona tahaka izany nitsombadika ny tantara. Nanomboka nanome amina million io anabavy io adiny asan'Andriamanitra. Halleluja. Fo androany izy nahita anaty eo. Sa pastera ozy izy andray anjarany ray tany bypass teo. Andray anjarany ray a pastera amin'ilay congrès. Mba million vitsivitsy nomeny anaty eo. Ataovy halleluja. Ozy aho hoe tily anabavy mpitombriky. Tily anabavy. Ary amin'izao ny orinasany. Tsy briky fotsiny. Mivelatra tanteraka ny orinasany. Amin'izao izy efa navita trano le anabavy. Ataovy halleluja. Mba million nateriny tamiko teo androany. Ho amin'ny fiara-miasa. Mpitona briky, mpanao briky ny asan'izany vehivavy zany. Zao izy efa mba tena patron. Nisy lehilahy nijoro vavolombelona teto tamin'ny larobiny saoviana. Nijoro vavolombelona fa io lehilahy io dia tena 4 mihitsy. Na ny trano nipetrahana ary tsy nananana. Ny trano nipetrahana, ny asa tsy nisy. Boka ny trosa tena fahantrana na ny trano nipetrahana tsisy. Ho an'ireo izay nanatrika teto tamin'ny larobiny. Izao ny mpiasan'io rahalahy io 50 mpiasany. Ataovy halleluja mafy zany. Iza na ino ny fidorona vavolombelona iny. Manana carrière zany rahalahy zany. 50 mpiasany. Nefa olona 4. Andriamanitra tsy miangatra. Ho an'ireo izay vonona naja an'Andriamanitra rehetra. Hitsombadika ny tantaranao rahalahy tena bavy. Ireo izay hideran'Andriamanitra rehetrarehetra. Tononoko fa ho aminao koa zany teny zany rahalahy tena bavy. Raha miresaka amina million ho atsy nofinofo zany. Teneniny eo nilanao tsy rediredy zany hoe. Teneniny eo nila tsy revingady zany hoe. Raha in'Andriamanitra tanterahana amin'ny hafa zany in'Andriamanitra tanterahana aminao. Olona mantra sahirana 4 miny efa amin'izao mampiasa olona 50. Mba patron halleluja. Halleluja. Ary rehefa mba miresaka izy amin'izao mba million resahany. Rehefa mba manao zavatra ho an'ny tompo izy mba million resahany. Raha in'Andriamanitra tamin'izany olona rehetrarehetrany vita n'Andriamanitra manatanteraka izany aminao. Halleluja, halleluja, halleluja. Miovy. Hitanareo raha vao miresaka fitahian'Andriamanitra ara-bolitsika dia tsy afa-misaraka foana ny fanatika. Zay dia tovy foana ho an-tsainy zay. Ndray manko anao gaga. Fanatitra foana, miresaka fanatitra foana, miresaka sakrifisy foana, miresaka zao foana. Eny tompoko. Satria tsy misy fiainana miova ara-boly zany. Hafa ny hoe marary na misavin'olona ianao dia délivrena maitran-tanana dia sitrany. Fa maitran-tanana ny ilaina raha marary ianao. Fa vao miresaka arena ianao dia misy fanatitra ao ambadika zany. Ho fanajana an'Andriamanitra. Zany na tonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny Solomon. Fa ity trano ity dia hiratra ny masoko. Hoeto mandrakariva satria hitako ny fanatitra zay ho aterinareo eto. Halleluja. Teneniny eo anilanao mila fiomanana miaona amin'Andriamanitra hoe. Raha fitiniko ny toro teny teo dia tsotra. Asio fiambenana ninona hozy izy. Rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao amben'ny vava. Tandremo mame voninahitra ny devoly. Tandremo mame voninahitra satana. Tandremo mame voninahitra problème. Omeo voninahitra sy terao mandrakariva Andriamanitra. Na dia ao anaty ady mafy ary ianao aza miteniteny foana ny vava. Faharoa
rehefa andeha hanasika an'Andriamanitra miomana teny azo zoma farafatarany ianao farafatarany zoma ianao efa miomana tsy misy zavatra tokony ho ataonao tsony rehefa sabotsy maraina tsy tokony hanasa lambo zany tsony ianao tsy tokony hamafatrano zany tsony ianao raha tsy efa hoe misy zavatra raha tsy fidiny anga zavatra manahoana hoe Andriamanitra indray mahita an'izay tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana fa raha hoe iodikodina fotsiny eraky ny trano dia andany fotoana fa hoe na amin'ny sivy sasany ary tsy maninona vao miditra any na amin'ny folo latsaka fefany ary tsy maninona na amin'ny sivy sasany ianao tonga eo tsisy mibedy anao zany ary na amin'ny 12 ary ianao tonga eo tsy misy mibedy anao zany fa Andriamanitra mahita ny etaetaponao hitan'Andriamanitra hoe inona ny nampataranao fa raha vokatry ny tandrevaka sy ny kototo tsisy ninina ataonao hatrany fa ty atoro maraina fotsiny ianao dia efa mahazatra anao le miditra tara malahelo amilaza aminao malahelo amilaza aminao fa raha ho toizanao zany kototo zany aza manantena hitan'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao zany ianao halleloia mila fiomanana amin'ny lafiny ara-tsaina ara-panahy fanatitsy ara-batana tiako nareo raha hitsangana eno tsara ny trano fivavahana vahaony oloko dia mankalaza an'Andriamanitra manome voninahitra an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra no nahatra tsara na ny 20 taona amin'ity datin'andro anio ity alleloia avy zany mahatonga antsika midera sy misaotra raha ohatra ianao sanatry ny vava tsy tena alaise tsara ianao rehefa le mandiha dia ataovy amin'izay tena azahoanao aina tsisy lalàna manotra an'izany raha ohatra tsy afaka mihetsika ianao fa raha mihetsika indray ny eo akaikinao avy ianao izy hetsika fa natao hiderana an'Andriamanitra ny tanana midia ny zava-maneno natao hankalazana an'Andriamanitra eo ary arahana tena ho voninahitra Andriamanitra irery azy Pifalina
Piderana, Anfetsi Kurana, Anfu Kumantulu, Anfu Kumantulu, Andiata Piderana, Anfetsi Kurana, Anfu Kumantulu, Anfu Kumantulu. Sireriani, non me di chiuderai, rompula e tuo danni, Yannara nire na ira, Sireriani, non me li chiuderai, Rambula e tuo danni, Yannara nire na ira, social, yang não no mente que o derai não se cala zain sanam shonam, yeah. Teka mafbe mandi tubu, asanato tana nao avereja tenzao te sosio, rambola velona ina kuau. Dia ideranao sanatry amiko ny andanao Jesosy, sanatry amiko ny ala aminao, mideranao atompo fa lehibe ianao. Aleluia. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao.
vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony olo vahaony olo nandefandefy izy mba azy